Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Lavage Kiri, finaritra ny tontolo andronao. Manolotra ho anao ny Le JT. Brushing, coiffure, coloration, osez tout avec Gliss Intense Thérapie. Alors, avant de les couper, essayez Gliss Intense Thérapie. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Le JT. Dia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Yaourt Iti, le yaourt préféré des Malgaches. Attention, très 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 bon. Yaourt Iti. Manolotra anao. Ny tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard, liberté et fraîcheur. Manolotra anao Le JT. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Atolotranao any tokantrano any amin'izao alarobia fahatimy amby roapolo ny volana desambra izao andro ihany koa izay entina ankalazana ny nahaterahana ilay mpamonjy antsika ary dia ny ekipa ny Le JT dia mirary fety sambatra ho anao any an-tokantrano any ireto any lohatenim-baovao izay no manao anao ho amin'ity androany ity. Feno ny ankabeazan'ny fiangonana tamin'ity andro ny Noely ity raha nitsidika izany ny mpanao gazetinay tamin'ity andro ity. Mizara kilalao teny amin'ny hôpitaly GRA sy OMI soavinandriana kosa ny filoha Andrinirina Rajoela mivady omaly alina entina anamariana izao Noely izao. Anjatody ireo olona miaran-doza mandalo teny amin'ny sampana mpamonjy omaly vitsy raha oharina tamin'ny taondasa. Anarivony ireo polisy miantoka ny filaminana mandritra ny fety akoatra ny fisafona amin'ny alina izay efa fanaon'izy ireo. Mbola maro kosa ireo manohy ny asany androany toy ireo toeram-pitsaboana sy mpamonjy vona. Anisan'ireo sationim-baovao arahanao atao anatin'ny Le JT ireo ary dia anasananao tsy saraka aminay hatramin'ny farany dao arahana rehetrany ary ny alahina. Falfaltaolno ray tanàna fatompo ty sambatra matamana charbon tsy manetoka sady sy mila tampoka madio tanàna miaro tontolo katao am'izay e charbon. Arcadia, le bon goût français. Produit français avec le label IGP. Dispose d'une large gamme de vins disponible dans les grandes épiceries et grandes surfaces. Anisany manamarika ny andro ny Noely toy izao isan-taona ny famonjen'ny olona ny trano fiangonana sy ny trano fivavahana na ireo tsy piditra ampiangonana azy dia tonga mameno izany nitsidika fiangonana vitsivitsy androany iandry lalaina Andriamasy misa Razafin-Jatovo ka namarika fa saika feno hipoka avokoa ireo fiangonana izay nandalovan'izy ireo. Ekaramasindapera sy Paul Soavy Masoandro feno hipoka amin'ny fiangonana na dia efa fidirana faharoa azy ka voatery tsy maintsy nasiana seza lava tetỳ ivelany mba ampiatrandro mpindro tafiditra tao anatiny. Mba raisy ny faratitra entinay mankalaza izao andro lehibe izao fa mampitohy anao sy mampiavana anay tanteraka aminao ary manampy anay hanomparao amin'ny fomba mendrika amin'ny alalan'i Kristy tompona. Ombatsika mianakavy alely tompo efa fidinao faharoany koa teto amin'ny FJKM Soavy Masoandro fiavao zany mbola feno hipoka amin'ny fiangonana ka nahatonga mitandrina anaiky azy ireo. Niafatra koa ihany koa moa dia ny hoe indraindray rehefa krismasy dia tena maro dia maro ny olona fa rehefa andavanandro dia samby variana any fa mba ho krismasy isan'andro ny fiainantsika andraisantsika fiadanana isan'andro koa.
ny noely dia efa tsiarovana teraham-pamonjy ilay zanak'andriamanitra tonga nofo mba hamonjy atsika olombelona amin'izao fotoana dia marika ny fandraisan'andriamanitra amintsika olombelona izany mba hitondra fiadanana araka ny toriteny moa izay hambara sy ny fanambara teo a dia ny hoe manome fiadanana ho an'ny olona rehetra andriamanitra aza mikatsaka fiadanana tsy aroa indraindray mantsy dia izany no ataon'ny olona ary dia tena mifamono fato mihitsy ny aza indraindray mikatsaka n'io fiadanana io fa io omen'andriamanitra maimaimpona ao amin'i jesosy kristy io araka ilay lazainy hoe fiadanana no omeko anareo aza matahotra ary dia izany koa no aoka hanolorantsika tena zay rehetra hita fa fo malotoloto zay rehetra hita fa tsy dia metimety loatra dia aleo ivalo lany indrindra moa fa hiatrika ny taona vaovao koa tsika atsoatsy fa tena aoka mba tena ho fandripalemana fihavanana fankatiavana izany no iainantsika dia mirotsaka ho azy ny fiadanan'andriamanitra saika fianopoka avokoa anao reo fiangonana mankalaza ny noely nanerana Antananarivo renivohitra sy manodidina ananerana nosy tsy adino fa ny fetin'ny noely tahaka izao dia fetin'ny jesosy zakely ary dia mahazo vahana kokoa isan-taona ireo ankizy izay midera sy manome voninahitra ny jesosy mitatra ny sombony izay atao anatin'ity fanadiadina manaraka ity andry lalaina andriamasy misy sara zavin-jatovo ankizy anjatony avy amin'ny sampana sekolady reto amin'ny famotoana isaka ny tolakandro noely toy izao isan-taona ideresa ame voninahitra ary tsaokan'i jesosy zazakely izay ankalaizana an'io ny aterahana ny fandimby teto ny irany noely sy ny tsianjery nanamariny reto ankizy reto fety noely androany ihany koa ny dia avy amin'ireo foko manerana nosy ao anatin'ny fidiaranan'andriamanitra Sanjara tamin'izao fety izao ihany koa ireo ankizy marary satria dia nanokana fotoana nitsidiana ireo zaza marary teny amin'ny hopitaly HGRS eo misy avy nandrina ny filoha Andry Nirina Rajoelina Vady nisy ny fizarana kilalao sy fanomezana samihafa entina mampivaly ireo ankizy tsy salama no amin'ny fisin'ny filoham-pirenena fa tsy adino ny fitondram-panjakana ny mankahery ireo marary nefa tsy manana amin'ny vaninandro tahaka izao ndao arahana avy hatrany akon'izay. Zaza ny 10 isan-jaton'ny marary mandalo eto amin'ny hopitaly HGR Ampefilo isan'andro. Isan'ny andraisana azy ireo ny sampandrara traumatologia izay misana ny fitsaboana ny ratra sy ny taolana. Eo ihany koa ohatra ny sampandrara miandraikitra ny fitsaboana amin'ny alalan'ny fandidiana manomboka amin'ny ativava mandalo ny toba fandevona-kanina ary miafara amin'ny tsinay na ilay antsoina hoe chirurgie viscérale infantile. Iray andro mialohan'ny noely tonga namanga azy ireo ny filoha Andry Rajoelina Vady. Fotoana ifampizarana tsika sy afaliana ny noely
noho izany ny fanolorana kilalao sy fanomezana samihafa no nanamarian'ny Flo Andry Rajoelina mivady ny fitsidihana ireo ankizy. Nisy ihany koa ny fanampiana sy sakafo anohanana ireo manana marary. Ary raisin'ny Flo mivady an-tanana avy hatrany ny fitsaboana ho an'ireo manana zaza mila famonjena aingana. Ankoatra ny teny amin'ny HRA, nanokana fotoana nijerena ireo zaza marary tao amin'ny hôpitaly miaramila Soavinandriana ihany koa ny Flo Andry Rajoelina sy ny vadiny. Zaza voateraka hatramin'ny 12 taona no tsaboina eto. Mananika ny 20 eo ny zaza novangin'ny Flo mivady teto amin'ny Omi Soavinandriana, zaza izay manaraka fitsaboana ao amin'ny sampandrara pédiatrie sy néonatologie. Anaraka dokam-barotra vitsy isika ariverina eo aorian'izay. Ankasitrahana hatrany tsy misaraka amin'ny LGT amin'izao ariva izao noho ny fampahalalam-baovao ary isika vitsy ireo marary niditra hôpitaly tetsy amin'ny HRA raha hoarina tamin'ny taondasa 5 mantsy ireo olona niaran-doza nandalo teny amin'ny sampana vonjyaina omaly 30 mahery kosa tamin'ity androany ity teo amin'ny fahafatesana indray dia latsaky ny folo no niditra tao amin'ny tranopaty mitatitra ny andindiny izay ary mihoatra miaron-jatovy sy kasambola manana. Azo lazaina ho vitsy raha oharina tamin'ny herintaona ireo olona noraisina an-tanana teto amin'ny sampana vonjy aina teto anivon'ny hôpitaly Joseph Ravoahangy Andrianavalona na HRA tamin'ity fankalazana ny fetiny Noely sy 24 ity. Raha ny salanisa 5 ireo niaran-doza niditra tetỳ an-toerana omaly. Mandina ny 30 kosa androany antotanisa izay tsy mbola ofisialy. Raha oharina amin'ny statistika tamin'ny taondasa io dia azo lazaina fa nisy fidinana ny ena kely zany le izy satria raha tamin'ny taondasa 7 sy amin'ny 100 nisan'ny consultation dia tamin'ity taona ity 5 donc misy fiainana zay zavatra zay. Nanahoana ny androny androany aloha zany hatreto dia olona eo amin'ny 30 eo no raisinay hatreto. Efa misy accident de circulation, misy olona voadona moto sy ninjera tamin'ny moto anankitelo zao teto ny amin'ny androny androany fotsiny dia ankoatran'izay misy olona voahitsaka ny tomobile. Torak'izay ihany koa ny teto amin'ny sampana vonjyaina amin'ny lafiny fanapozinana sakafo. Misy 12 ireo olona nandalo, ao ireo izay tsy nazaka zava-pisotro misy alcool, teo ihany koa ireo olona izay saika nanandrana namony tena ary ao ireo aretina azo noho ny sakafo tsy zaka. Raha teo amin'ny fahafatesana indray, latsaky ny folo no niditra tao amin'ny tranopaty omaly sy ny tapany maraina teo. Mananika ny 700 ireo polisy miantoka ny filaminana mandritra ny fety ankoatra ny fisafonana amin'ny alina izay efa fanaon'izy ireo. Amafisina ny fandrindrana ny fifamoivoizana amin'ny alina atoandro indrindra amin'ireo faritra be fiara mivezivezy tsy adona ihany koa nefa ny lafiny filaminana nisy tamin'ireo fiangonana teto Andrenivohitra no nahitana polisy ampolony omaly nisahana ny fiarovana ireo mpivavaka ary namonjy alimbavaka sy sasakalina nagnangona izay vaovao izay indrindry miasorojo ravaka sy doda rajaronjato. Talata 24 Desambra amin'ny 7 sy sasany ariva tonga eto amin'ny komisaria Foibe eto Tsaralalàna ny tale jeneraly ny polisy pirenena manome toromarika samihafa amin'ireo polisy miandry fontsi-taitra.
Nisy taoriana izay ny fitetezana toerana vitsivitsy teto andrenivohitra ka nisantarana izany ny teny Mahamasina, ny azo any Tanjombato, Anosibe 17 hektara, ny toy teny Andalamahintsy, Ivandry, Analakely ary ny farana teny Antaninarenina. Misy sarony andraikitra sahan'ny polisy-pirenena ka isan'izany ny fandrindrana ny fifamoivoizana na andro na alina. Eo ny ministre de circulation tsy eto Antaninarenina ihany fa amin'ny Carrefour Mahamasina, Motala, Filatexa, dia misaotra sahady ny Antananarivo, amin'ny fanarahana, ny fandaminana sy ny fandrindrana toan'ireo polisy. Eo amin'ny lafin'ny filaminana, ora vitsy mialohan'ny alimbavaka no efa niatrana tamin'ny fiangonana sasany teto andrenivohitra ireo polisy. Natao hiaro ny mpivavaka, indrindra rehefa nody taoriany ny fanamariana ny sasakalina. Azo lazaina ho ny rindra izay fodiany izay raha ny tetỳ Antaninarenina manokana. Hitoetra amin'ny farany taona ny hetsika ataon'ny polisy hiahina ny filaminana mandritra ny fety. Misy hatrany kosa ny fisafona fanaon'izy ireo isaky ny alina. Mananika ny 700 eo ireo polisy isahana ny filaminana mandritra ny fety ka ifandrembona ny polisy urbaine, ny FIP, ny UIR, ny SAG ary ny sampandrara hafa. Fa hipoka olona teny Analakely androany atolakandro, mbola mahaliana ny olona ny maka sary miaraka amin'ny dadabe Noely. Tsy ambakan'izay koa ireo karazana lalao sy fialamboly hita eny an-toerana, mahasarika ankizy betsaka ihany koa ny fespentine ka ireo super-héros no be pitia ataoko sarisary amin'ny tare manao nary ny hafanan'ny fetin'ny Krismasy teny Analakely ny tolakandro teo. Teny an-toerana ary mitatitra izay indrindra i miasoro draraka sy dodara ajaronjato. Tahaka izao Analakely androany tolakandro, maresaka, olona mifanitsakitro, ila tsy hifankahitana. Eto no ambom-pionan'ireo karazana lalao sy fialamboly izay jerena rehetra hipokolona avokoa. Ny tangoronana izao teto ny fitaingenana ireto sambokely plastika ireto. Manomboka amin'ny 3 taona ireo ankizy afaka milalao izany. Ny mampandeha anazy zany misy maniverla za amin'ny sisiny roa eo, dia iny ny fizina ohatra mivoy bisikleta eo. Eo amin'ny 5 minutes eo zany faretan'ilay zazanankiray. Mahasarika olona ihany koa ny fanipazana ano. 200 ariary ny fandraisana anjara milalao. Izany hoe raha mahitsy toraka ianao ka mahatafiditra ny iray amin'ireo ano 7 dia sady miala etaeta no mandray vola. Raha mahazo anao ny amin'ilay misy an'ilay vola zany dia sady mahazo 200 ianao mahazo an'ilay jus, dia raha lehibe dia mahazo 500 sady mahazo jus be. Amin'ny mahafety azy, ny ankizy no omena vana kokoa. Betsaka amin'izy ireo no liana amin'ny fespentine. Toy ny ahoana indray ary ny kisarisary be mpifidy. Tsy nazaroa, efa spesial ho an'ny tarehy mihitsy izy ity efa manokana. Le sarisary Spiderman le super-héros reny dia ny papillon tena mandeha amin'izao. Lasa mahazatra ety Analakely ihany koa rehefa ohatra izao ny maka sary miaraka amin'ny dadabe Noely. Ilarana mihitsy izy eto amin'ny sarany 500 ariary. Mbola betsaka ny liana amin'ilay izy. Na olona efa miaina eto andrenivohitra mbola betsaka ihany. Ohatr'izany koa ny any ambanivohitra. Miakatra manohitra manao vakansy. Any amin'ny 3 Desambra any vao hifaran'ireo karazana lalao sy fialamboly eto Analakely. Raha toa ka herinandro mialohan'ny Noely, ireo pampiranto no nanomboka ny hetsika. Arakaizany dia samy nanana ny fomba nanehoany ny fankalazana ny Noely ny tsirairay tamin'ity androany ity. Ireo fianakaviana izay tojo any Mihoatra Miaronjatovo sy Kasan mbola manana anatin'ny fanadihadiana ity izao ohatra dia ny safidy ny andeha hitsangatsangana amin'ny toerana voatokana, fitsangatsanganana izay fanomanana iray volana mialoha raha araka ity fanadihadiana ity. Miala ny mahazatra,
izay no hevitra ireto fianakaviana ireto ka nahatongavan'izy ireo teto amin'ity toeram-pitsangatsanganana iray ity. Efa ny volana novambra ny iray mpianakaviana no naminaviana izay fandaharam-potoan'izy ireo izay. Tsy lavitra ny renivohitra nefa izy ireo no mipetraka fa etsy Ambatobe ihany. Satria ny taom-baovao mantsy mba hamono fianakaviana dia tsy mety zany ohatra hoe mba hoe tiako ampilalaovina zany ny ankizy izay mahatonga ny lasa mitsangatsangana kely. Tsikatitra amin'izao fotoana izao fa efa voahomana tanteraka ny rehetra. Mitondra sakafo, tsakitsaky, zava-pisotro maro samihafa izy ireo nentina vatsy ho an'ity tontolo andro ity. Izay zany zao efa tamin'ny telo maraina no fo nanomboka ny karakara paty, nanendy akoho, nahandro vary sy ny sisa. Tampotampoka kosa ny hevitra nitsiro tao amin'ny Nico, raim-pianakaviana izay nisy safidiny hitondra ny zanany hiala voly teto amin'ity toeram-pitsangatsanganana iray ity. Noho tsy fahasalaman'ny zanany no antony nandehanany nivoaka kely. Ny androany aloha zany izay tsy dia nanomana firy fa hoe hitondra na zakarivotra fotsiny dia rehefa tapitra ny lera dia mody. Tia mitondra ankizy kely aho zany fa narary izy dia mbo entiko makarivotra aty izay mbo hoe mety hampasalamana azy. Marihana fa toeram-pitsangatsanganana tsy lavitry ny renivohitra ny eto amin'ny Maria Masay. Isan'andro dia misy hatrany ny olona tonga eto. Ho an'ny andro fety kosa no mitombo avy telo eny izany raha ny fanazavana voaray. Raha tamin'ity andro noely ity ohatra dia efa tafiakatra arivo mahery ireo mpitsidika tonga teto. Isan'ny manamarika ny Noely ihany koa ny bûche de Noël na eo aza ny fidangany vidim-piainana dia efa zatra manjifa izany ny malagasy sasany. Sikatra izany ao anatin'ity fanadihadiana nataony mihoatra miaron-jatovo sy Kasam mbola manana ity nitsidika toerana iray mpanamboatra izany bûche de Noël izany izy ireo 500 isan'ny bûche de Noël namboarina izany toerana izany. Andeha aloha hoenontsika hoe namarina izay ny tantara ny tena hoe bûche de Noël izany. Ny Noely na Krismasy dia fety kristianina ho fahatsiarovana ny nahaterahan'ny mpamonjy. Ho an'ny tsy kristianina ihany koa anefa dia fety ihany koa izy io toy ny any amin'ny faritra Azia. Amin'ny mahafety azy dia misy tantara ny fety io ary anisan'ny manan-danja amin'izany ny bûche de Noël. Raha ny fanazavana mpanamboatra mofomamy ity dia mangatsiaka be ny fotoanan'ny Krismasy any ilobolo-tany avaratra tany Eropa no tena nanomboka nampiasa ny bûche isan-tokantrano hanafanana ny trano. Mbola tsy misy courant tamin'izay fotoana izay. Izy io dia mivoatra araka ny fivoaran'ny moa teknôlôjia dia maro ohatrany hoe taloha izy io zany hoe génoise, crème, chocolat dia mivoatra arak'izay dia na ny endriny konkoa raha hoe taloha nasiana ohatrany hoe tonony le izy fa ankehitriny efa misy an'le hoe bûche moderne say nampalaza an'izay dia tonga malama be fotsiny izy dia rarafana chocolat na rarafana izay couleur tianao na. Alohan'ny andro ny Krismasy dia safidiana manokana ny kitay lehibe iray ka izay maharitra indrindra no alaina mba hanafanana ny trano mandritra ny andro fety. Taty aoriana rehefa tonga ny courant dia lasa navadika ho mofomamy io fombafomba io mba ho fahatsiarovana ary mampirehitra labozia ho solon'ny afo miaraka aminy. Toy ny any ivelany dia isan'ireo efa mpanjifa izany koa isika malagasy. Ity renim-pianakaviana ity ohatra tsy nanaiky mihitsy raha tsy nividy satria dia tsy tafavoaka ny bûche namboariny tao an-trano. En principe zany manao foana ny trano fa tamin'ity indray toraka ity nanao dia raté dia tezitra be dia nanao commande. Zay tena marina. Sikatra ity toeram-pivarotana iray ety anefa fa nihena ny fahefa-mividin'olona tamin'ity taona 2024 ity raha izay bûche de Noël izay no resaka. Anka vitsy raha oharina tamin'ny taona lasa ny bûche de Noël voavarotra teto. Fa misy hatrany kosa ireo mpiasa tsy maintsy manohy ny asa andavanandro ny tamin'ity androany ity. Ireo toeram-pitsaboana sy ny mpamonjy no tena isan'ny miasa be rehefa fety tahaka izao. Nandeha nitsidika toeram-pitsaboana iray androany imihoatra miaron-jatovo sy Kasam mbola manana ny jery ny fomba fandrindrany ny mpamonjy ny asany izy ireo.
ankoatra ny ravaka noely mitovy amin'ny andavanandro ihany eto amin'ny sambana mpamonjy voninahitsary lalàna efa vonina avokoa ny fitaovana rehetra raha sendra misy ny loza ny mpiasa ihany koa dia nozaraina toy ny isan'andro ihany nandrina ny 700 ireo mpiasa efa voatondry asa ho an'ny androany raha ny fanazavana ao ireo hita tety mivantana sy ireo efa mivonina hatrany ary miandro ny antso sisa nampitomboana roa avoeny ny isan'ny mpamonjy voina miasa eto Tsaralalàna marihana fa efa vonina daholy ny fitaovana sy ny olona fa dia ny antso sisa no andrasana tsy mandritra ny fety ihany fa aorian'ny fety ihany koa dia mbola betsaka ny asa miandro ny mpamonjy voina isan'izany ny fanadiovana ny tanàna iarahan'izy ireo miasa amin'ny kaomina Antananarivo renivohitra fa isan'ny toeram-pitsaboana miasa andro amanalina ihany koa ity eto ampasany malo ity toy ny isan'andro mihitsy satria dia misy ny sampan-draharaha rehetra nanomboka ny taona 3 izy ireo no miasa ary efa izay mihitsy ny fomba fiasa teto rehefa fotoanan'ny fety dia miakatra foana ny mpiasa efa ny fanarana hatrany ampiandohana mihitsy satria zavatra ny efa lamina efa napetraka hatramin'ny voalohany fa izay koa na izana zany ary rehefa fetotra an'izao zay motivé ny mpiasa satria étant donné jour férié dia motivé ny le mpiasa mba hisiny le qualité de service satria hatramin'ny orana andalovanay tety an-toerana dia 3 ireo marary noraisina an-tanana teto amin'ity toeram-pitsaboana iray ity dia izay ny tapany voalohany ireto indray kosa no miandranao ao anatin'ny tapany faharoa anaranao no maresaka iraisam-pirenena tany Filipina tany satria dia nisy ny rivo-doza izay nandravarava tao Filipina tao tamin'ity androany ity steak navoaka amin'ny endrika 3D no entina aminao ao anatin'ny hafakely ireny no miandranao aorian'ireto dokam-barotra vitsy manaraka ireto